Teo atendrombohitra Sinay. Teo atendrombohitra Sinay zany no anomboantsika ny herinandro fiarahantsika mandika teny Andriamanitra izay nasako manao mba haharitra hatramin'ny farany. Fifaliana indray no miaona aminao sy ny ankonanao amin'ny ity maraina vaovao ity. Minao fa eny am-pelantananao ny taridalana satria sady miaino isika no mamaky, fa tsy hoe miaino fotsiny, sambala izay mamaky sy miaino. Ka dia miarahaba antsika rehetrarehetra tafahoana soamantsara indray amin'izao ora izao. Tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Andeha hiaraka hivavaka isika raha hanomboka izany fotoana izany. Andriamanitra rainay any an-danitro misotronao zahay, fa notantaninao sy novombinao ka tafahoana soamantsara indray amin'ny alalan'ity fandaharana efa mahazatra anay loatra ity. Mamindrafo aminay ry mamelany elokay, ary tianay raha ny fanena masina no ampitoerinao ampona tsirairay avy any amin'izay toerana misy anay ka mampianatra anay izao teninao izao. Minaran Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Mbola amin'ny bokin'ny Exodosy hatrany hatrany isika ry mpiara-mianatra namana no diniantsika ary roa volana izay no nialana zany Israely tany Egypta. Any ankehitriny izy dia tonga io amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary teo amin'ny efitra Sinay io no nitobiny zanak'Israely, ary teo no nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy teo amin'ity tendrombohitra Sinay ity. Ny andinina tao tadidina amin'izao herinandro izao dia amin'ny Exodosy 7 ka manomboka amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9 tapany voalohany. Somary lavalava indray, manao ezaka indray zany tsika rehetrarehetra. Andao rahantsika mijery zany. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina, izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary nakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny, raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Zay ny andininy natao ho tadidiny. Petraka amin'ny fanontaniana manao hoe, fa notarihan'Andriamanitra ho aiza tokoa moa ireto vahoakan'Andriamanitra raha niala tany Egypte? Ngamba mazava ho azy ny valiny, fa nitaomin'Andriamanitra ho any amin'ny tany nampanantenaina. Ho aiza indray koa moa? Marina zany, kanefa amin'ny lafiny anankiray dia ny tena marina dia zao: notarihan'Andriamanitra reto vahoakany reto mba ho eo aminy. Notarihan'Andriamanitra reto vahoaka reto mba hanompo azy. Takan'izany no nitarihan'Andriamanitra antsika nivoaka teo amin'ny toerana nisy antsika taloha, ny fahotana izay niaina antsika teo aloha, fiainam-pahotana, ka notarihan'Andriamanitra isika ho eo aminy hanompo azy. Ankehitriny tonga eo amin'ny Exodosy 7 isika, ny nitobiny zanak'Israely teo amin'ny efitra Sinay sy ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Teo amin'ity toerana ity tokoa no niantson'Andriamanitra any Mosesy indray hiakatra eo aminy, hiakatra any aminy, dia niantso azy Jehova tao atendrombohitra. Ka nanao hoe amin'ny andininy 7, ary Mosesy niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Jehova tao amin'ny tendrombohitra ka nanao hoe, izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Niantso Jehova, nitarika ny Israelita akeo amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra. Ty tendrombohitra ty moa dia efa imbetsaka no niaonan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra. Teo ihany koa no niaonan'Andriamanitra tamin'ny Elia taona maro teo aoriana. Teo no niantsonan'ny Mosesy raha hitarika ny zanak'Israely voaka ny Egypta izy. Ary tamin'izany fotoana izany nampahafantaran'Andriamanitra azy fa enkohaka aminy miaraka amin'ny Israely amin'ny toerana io izy indray androandro, famantarana fa izy ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba izay nitantana azy ireo. Rehefa nandeha tokoa ny fotoana, tonga ny rovolana tateo aoriana dia tonga teo amin'ny efitra Sinay izy ireo, izay nitoerana izy ireo nandritra ny herintaona. Nandritra ny herintaona izy ireo no nitoetra teo amin'ny efitra Sinay, ary azo antoka zany
fa taridalana maro, lalàna maro nomen'Andriamanitra azy nandrindra izay heri-taona izay. Ry mpiara-midinika namana, ny fijanona ny zanak'Israely teo amin'ny Sinay no anisan'ny apahany manan-danja indrindra tamin'ny fitantanan'Andriamanitra ny vahoakany, fitantarany Mosesy ihany kio ireo boky 5 tamin'ny nitantanan'Andriamanitra reto vahoakany reto ka niantsony azy sy natongavany ho vahoaka voafidin'Andriamanitra ilay hafa firenena tamin'ny firenena rehetra izay tsy tafalatsaka tamin'ny fanompoan-tsampy. Nisy fandaminana nataon'Andriamanitra nydingana rehetra mba hahatonga izany vahoakany izany ho firenena manokana. Tian'Andriamanitra nitarihana azy ireo amin'ny fankatoavana, niazonana azy ireo amin'ny fifandraisana aminy, ka ny fepetra napetraka dia izao hoe ny fankatoavana. Ary hoy izy ny voalaza eo amin'ny 2:4, ilay 2 tao tadidina: ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery. Ho ankehitriny raha hiaino ny feoko tokoa ianareo. Misy fepetra napetrak'Andriamanitra eto, misy fandaminana napetrak'Andriamanitra eto, satria tiany reto vahoakany reto ho firenena manokana, ho vahoaka manokana voafidy. Dia hoy izy hoe raha hiaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrona ny fanekeko, hiarakitra soa ho ahy, mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy nitany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Zany no tanjon'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy, zany no tanjon'Andriamanitra amin'ny zanany. Hoy izy hoe ho rakitra soa ho ahy ianareo. Dia hoy izy hoe mihoatra no ho fanjakam-pisorona ary firenena masina ho ahy ianareo. Zany no fikasan'Andriamanitra ny aminao, zany no fikasan'Andriamanitra ny amintsika, ho firenena masina. Zany hoe midika hoe vahoaka voatokana ho an'Andriamanitra ka maneho ny toetra n'Andriamanitra amin'izay manodidina anao, zay le hoe firenena masina. Natsoina koa izy irian'Andriamanitra mba ho fanjakam-pisorona. Zany hoe nirian'Andriamanitra reto vahoakany reto mba hampifandray ny vahoakany amin'Andriamanitra sy hitarika ny hafa ho eo amin'Andriamanitra, ka hampianatra azy ireo hitandrona ny lalàna sy ny fitsipika ny didy izay napetrak'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany dia izao: nirian'Andriamanitra ho rakitra soa ho azy ny vahoakany, satria iriny ny hahatonga azy ho fantsona hanapaharika ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Ry mpiara-midinika namana isany, zany no fikasan'Andriamanitra ny amintsika. Ireo zavatra telo ireo no tian'Andriamanitra ho isy eo amiko, satria ity ianao zanany ary izy Andriamanitra. Inona ny irian'Andriamanitra aminao androany? Ny izao: irina ianao mba vahoaka voatokana, firenena masina. Faharoa, irian'Andriamanitra ianao mba ho fanjakam-pisorona ka ampifandray amin'ny hafa amin'Andriamanitra, ampifandray ny ankohonanao amin'Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra ianao mba ho rakitra soa ho azy, mba ho fantsona hikoriana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay manodidina anao. Tompony hitarika anao ka ho tratranao zany tanjona izany izay napetrak'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy, satria vonona mihitsy Andriamanitra ny hahatonga anao ho zanany. Zay ny voalaza amin'ny Apokalipsy 7:20 ka ny 2:7. Izy hoe Apokalipsy 7:20 manao hoe: ary nare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro nitaperanak'Andriamanitra teo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra hitoetra eo aminy dia ho Andriamanitra. Ny faneriko dia izao: dia ny ankehitriny dia hitoetra eo aminao anie ilay Andriamanitra mpamorona antsika tsirairay avy. Andeha hivavaka resika ankehitriny. Raha eo misaotra anao izahay noho izany fikasanao eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Tianao izahay mba ho firenena masina voatokana, ho fanjakam-pisorona, ampifandray anao amin'ny fianakavianay, ampifandray izao tontolo izao aminao, ary tianao izahay mba ho rakitra soa, hikoriana ny fantsona, hikoriana ny fahasoavanao, dia ho Andriamanitray ianao ary izahay, ary ianao ho Andriamanitray. Dia mitahihana tsirairay avy, mitantana anay, tehirizy mandrakariva eo aminao izahay. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen.